Arak'izany moa zany mikasika ny fanondranana sokatra tsokosoko teny amin'ny Seranam-pianamaridina dia ny vato iny efa indimy no nahatratrarana ny fanontaniana mipetraka hoe efa impiry zany no tafavoaka zany fanondranana biby na zavaboary eo amin'io Seranam-pianamanidina eny Ivato. Aveny ianao dia hoentiko indray hoe ry Ankatso satria nahitana korotana sy fisafidianana iray teny Ankatso, mpianatra ny siansa première année na ny taona voalohany no nanao korotana sy ny tora-bato mihitsy satria hoe tsy voaray ary tsy tafiditra anatin'ny lisitra ny mahazo vatsim-pianarana izy ireo. Nirefitra indray ny grenady Manjanja-Dranomaso androany teny Ankatso raha nambarany colonel Ravavy izay lehiben'ny groupement gendarmerie dia grenady Manjanja-Dranomaso 3 no nipoaka teny an-toerana. Nitokona ny mpianatra teo amin'ny taona voalohany no tsy anaty lista azy ireo amin'ny fandraisana ny vatsim-pianarana. Raha ny voalazan'ity manam-boninahitra ity ihany dia noho ny fanakan-andalana sy tora-bato nataon'ireo mpianatra izay nivoaka ny faritry ny sekoly na tonga ampitandro ny filaminana na nampiasa hery. Tsy nisy ny ainana fohy na naratra nandritra dihetsika ny mpianatra ity ary tsy nisy ihany koa ny voasambotra.